teo aloha dia mahavelona fianakaviana tsara, nisy am-piariana jona dia loatra manodidina tranony 9 ariary isan'andro ny vola ampidirin'ray mpianakaviana iray. Ankehitriny dia misedra olana lehibe ireo mivelona amin'izany. Zara raha matafiditra 3,000 ariary isan'andro ny ray mpianakaviana. Manoloana izany dia nametraka paikady ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny jony sy ny harena anaty rano. Eo aloha ny fanentanana ny olona hiditra anaty fikambanana mba ho aradrariny ny fitrandrana. Teo koa ny fizarana karatra sy laharan-dakana ho an'ireo mpikambana. Ny antony fariana loatra zany ao anatin'le atao hoe faritra rovana ray loha zay. Eo ihany koa nisy famindrapitantanana natao tamin'ny le ONG Durel zay miara-miasa aminay akaiky zany amin'izao fotoana izao, mba ahafahany mitantana tsara ny resaka velon-tenan'ny olona raha resaka ao anaty rano zany le resaka. Zany hoe ny ezaka izay atao amin'izao fotoana izao zany tsy mbola izy rehetrarehetra fa miandalana ihany io. Satria raha ohatra tamin'ny herintaona zao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny resaka fametahana laharan-dakana sy fizarana karatry ny mpanjono tamin'ny volana septambra tamin'ny herintaona dia efa manomboka andray zany izy amin'izao fotoana izao. Fantatrary fa miisa 10 ry fikambanana ara-dalàna izay misy mpikambana 3,000 samy nahazo laharan-dakana sy karatra avokoa ireo mpikambana. Vonona araka izany reto mpikambana hanaraka ny toromarika ny omen'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitantanana sy fiarovana ny fahalehibiana loatra.